Ajantsika treo aloha izay fanamariana ny andron'ny vehivavy zay nona fahazahoana akony ihany zay aorina kely eo fananomboka androany ny salon des études internationales dia ny fahavalo tsy farany zany raha tsy ny zoma ho avy zao etsika izay karakarain'ny Mada Jeune sy amin'ny hôtel Carlton Anosy no izoran'izany etsika izany natokana indrindra ho an'ireo tanora maniry ny hanohy ny fianarana any ampitan-dranomasina ity etsika ity toy izao ny fanazavana. Toerana maro ivelan'i Madagasikara no ahafahan'ireo tanora malagasy mandrato sy manohy fianarana ivelany. Mandritra ny 3 andro no anatanterahana ny etsika salon des études internationales ary betsaka ireo tolotra hitan'ireo tanora te hanohy fianarana any ivelany etsy amin'ny hôtel Carlton izay nanomboka androany ary tsy farana ratsy ny zoma izao. Mampiavaka an'ity salon des études internationales amin'ity 2017 ity dia voalohany ny fandraisana anjara ny zareo avy eo amin'ny tafika malagasy. Ny fanomezantsika mpianatra zany formation ana officier ivelany Madagasikara izay manofana zany mpianatra malagasy afaka mifana any États-Unis sy any Frantsa mazava ho azy manohy fianarana mahakasika an'izay resaka tafika izay. Faharoan'izay misy an'ilay asa mahakasika ny sambo an'ilay bateau de croisière zany izay fantatra amin'izao fotoana izao ny asa ao anatin'izy ireny nefa rehefa mila manao formation zany afaka zay ho afaka manatrika izy ireny dia anisan'ny zava-baovao koa amin'ity taona ity. Tao anatin'ity andian'ny fahavalo ny salon des études internationales ity dia isany nandray anjara ny ministeran'ny fiarovam-pirenena amin'ny fampahafantarana ireo karazana fifaninanana sy fianarana misy eo anivon'ny 10 alindahy malagasy na fiofanana eto an-toerana izany na fiofanana any ivelany. Afaka miofana any Frantsa sy États-Unis araka izany ireo tanora malagasy. Maro dia maro tokoa amin'izao ny tanora malagasy liana amin'ny miofana any ivelany zany manam-boninahitra. Araka ny farantsika moa zany ny tolotra somary ny afaka zany tsy bitsaka loatra anaizana zany fa maro dia maro zany zao tanora malagasy no mandeha amin'io concours izay karakaraina. Ilay concours zany zao dia misy isa-taona zareo dia arakaraka tolotra ny gouvernement français sy amerikanina isa-taona zany dia misy foana ary ny ahitana an'izay zany matetika izay mandefa ilay tolotra zany ao amin'ny site web ministeran'ny fiarovam-pirenena. Hatramin'ny taona 1970 dia efa maro ireo tanora malagasy nahazo vatsim-pianarana tany ivelany ho an'ny 10 alindahy raha efa maro ihany koa ireo nisitraka ny vatsim-pianarana any amin'ireo firenena maro izay any Maurice, Frantsa, Italia izay betsaka indrindra amin'ny etsika karakarain'ny Mada Jeune.